hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo rainay ny an-danitra, tena tsapanay fa tianay ianao. Matoa omenao mandrakarivo izay ny teninao mba azonay velona amin'izany. Ka hanananay tokoa Tompo fifandraisana feno aminao. Dia misaotra Tompo fa isan'andro dia irianay izany ary angatahanay indrindra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako amin'izao alakamisy ny fanahy masina izao dia ny Romanina toko 9 (17:10) no andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Amen. Eto amin'ity Romanina toko 9 ity ry havana no amelabelaran'i Paoly fa mifanohitra amin'ny fiainana araka ny filan'ny nofo izay fatoran'ny nota sy mitondra fahafatesana, fahafatesana ara-panahy ary fahafatesana mandrakizay. Izany dia mifanohitra amin'ny fiainana araka ny fanahy izay mitondra fiainana, fahamasinana ary fiadanana. Noho izany dia asongadin'i Paoly fa raha nisafidy ny fiainana tarihan'ny fanahy masina isika dia mitarika antsika isan'andro izy, tsy avela hanana anjara eo amin'ny fiainantsika isan'andro ny asan'ny nofo. Noho izany dia samy miambina ny amin'ny tenany tsirairay avy ny mpino tsirairay mba tsy hisy hirika idiran'ny Satana hampanjaka ny nofo any amin'izay alehany, any amin'izay andehanany any, any amin'izay ifaneraserany amin'ny olona any. Ary indrindra mila tandremana mafy fa ity no mety mamitaka antsika dia izay jeren'ny maso ry havana sy henon'ny sofina, satria ireny indrindra indrindra no tafiditra any am-po sy any an-tsaina dia mitondra firehana ary dia mety hitondra ho any amin'ny fampanara-pon'ny nofo. Mila mitandrina ny amin'ny ireo izany isika. Noho izany ry havana dia aoka tsy ny zavatra hita sy iainana isan'andro no hanefy na hisarika antsika, fa aoka henoina hatrany ny bitsiky ny fanahy na amin'ny fiteny, na amin'ny fihetsika, na amin'ny fitafy, na amin'ny fibangona volo, n'inon'inona ataontsika ary n'inon'inona hita eny amin'ny fiainantsika dia aoka hanaiky ho tarihan'ny fanahy isika. Ny antsika tsisy lasitra hoe tsy maintsy manao an'izao na tsy maintsy manao an'izao, tsia, fa ny bitsiky ny fanahy ry havana no mibaiko antsika. Dia rehefa mibitsiky ny fanahy dia mitondra fahamasinana izany. Ny fitarihan'ny fanahy raha manaiky sy mety ary isika dia isan'andro ary n'aiza n'aiza. Mitovy ny mpino tsirairay rehefa manaiky tarihan'ny fanahy izy, tonga zanaka natsangan'Andriamanitra. Hoy ny 5:12 ary mitohy amin'ny 7:17 hoe ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zarak'Andriamanitra isika. Mahafaly ny filazan'ny soratra masina azy eto fa manana tombontsoa lehibe ny zanak'Andriamanitra satria mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa. Izao anefa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-miara manamboninahitra aminy koa. Mba hireza ry havako fa zava-dehibe ny mahazanak'Andriamanitra antsika mpiray lova amin'i Kristy. Amen. Mivavaka ary isika. Tompo ampio ary izay mba hiamina amin'ny fiainana isan'andro, mba tsisy hirika idiran'ny Satana fa dia hanaiky ary hanaiky tsisy fepetra ny fitarihan'ny fanahy izay. Fa izany no mahazanaka ao anay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.